raha izay ary zany ny zavatra rehetra ntranga nolazain'ny baiboly dia mazava ny resaka manao hoe ny olona rehetra izay mifidy sy andeha ho kristianina izy a dia voalohany indrindra tsy kristianiny fiangonana aloha satria ny fiantsoan'ny tompo a dia tsy miantso ny olona ho an'ny fiangonana izy fa miantso ny olona ho tonga zanak'Andriamanitra. Tena mafisiny zay fa ny atao hoe kristianina dia tsy izy olo ny fiangonana fa izy zanak'Andriamanitra. Ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia mitovy amin'ny tompo zany, olona anankiray vavolombelony fahamarinany rafim-pitondram-panjakan'Andriamanitra. Zay no atao hoe kristianina. Mila manavao-saina zany tsika ao anatin'izay fampona zay, tsy andeha ho amin'ny fahazarana toy mahazatra intsony fa tena hoe hijery sy ahafantatra fa izany no atao hoe kristianina, zanak'Andriamanitra. Tsy zanaky ny fiangonana fa zanak'Andriamanitra. Ny fiangonana kosa dia toerana anankiray entina iarahany zanak'Andriamanitra manompo. Raha miteny hoe fiangonana anatin'ny baiboly dia tsy maintsy misy fanamarihana foana dia ambany hoe eklesia. Ny hoe eklesia raha atao amin'ny teny tsotra ilazana azy dia midika hoe eklesia dia izao agence gouvernementale, zany hoe toerana anankiray maneho, mitondra, manambara ary manazava ny rafitra le gouvernement tarahany olona io dia ataontsika hoe fiangonana zay. Isika rehetra izay mitondra fiangonana zany dia tokony hatsapa tsara an'izany fa ny tena toe-tsaina hoentina mandritra ny fotoana rehetra hiasana ao anatin'io atao hoe fiangonana io dia fanambarana sy fanazavana ny rafim-pitondram-panjakana Kristy ny resaka ao. Izay no takian'Andriamanitra, izay no niantsoan'Andriamanitra atsika, izay no nilazana atsika mpitondra fiangonana ka lazainy hoe olona araky ny foko anao ny sitrapoko rehetra. Mila miodina amin'izany fanjakan'Andriamanitra. Any ny lalana izorany hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Any ny lalana izorany hoe filazantsara iray no pirina. Aloha ialatsika mihitsy ty resaka hoe samy manany azy ty e. Aloha tena hoe ho foanatsika ao anatin'ny saitsika sy ny hery mpanompotsika manontolo ty hoe ny anay hafa ny anareo hafa fa andao iara itendry tsika manomboka zay hoe niantsika. Tena mafisin'izay teny zay satria zay ny ao anatin'ny tenin'ny tompo hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Tokony hiova fisainana, tokony hiova fieritreretana, tokony hiova fomba fiasa mihitsy ny fiangonana ankehitriny. Tokony manao révolution ngeda be ny asa fitoriana amin'ny filazantsara ankehitriny. Amafisina ny filazantsara, inona atao hoe filazantsara? Ny filazantsara dia efa olana mitranga manoloana ny olana anankiray. Ny olana misy antsika zao dia fisaratsarana, mitondra anty, mitondra fisavoritana be dia be ny asa fitoriana. Isika olombelona ihany manao an'io fa sao dia mihevitra indray ka ilikilika hoe asan'ny fanahy masina na asan'ny devoly. Fa ny mahatonga ny ady dia tsy nakory fa inona no lalana izoranao, inona no zavatra torianao. Raha mitory ny lalaka izorany gouvernement any Kristy anao, ny lalan'ny sainao dia hoe iray ihany izy rehetra. Tsy misy ady ao, tsy misy korotana ao fa inona no ao? Fototra hitoriana ny filazantsara dia le atao hoe fitiavana. Tokony etrehitra zany tsika ao anatin'izao ady samihafa mikorota ao anatin'ny asa fitoriana zao. Ny fiangonana mifanenjika, ny fiangonana mifanaratsy dia tsy inona fa toe-tsainy jentilisa ihany zany ka toe-tsainy jentilisa tsy mety hoentina ao anatin'ny lalan'ny fiangonana. Fa ny eo amin'ny fiangonana dia mazava mba iray ihany izy rehetra ary ny fitiavana no moteur mampiodina ny lalam-pitoriana rehetra atao amin'izao tontolo izao ny amin'Andriamanitra. Zay miala amin'io fitiavana io dia tsy any Kristy satria ny ten'Andriamanitra dia manambara ny apôstôly Paoly zay tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy. Inona no entin'ilay fanahin'i Kristy? Fitiavana. Fitiavana ilay fanjakany, fitiavana ny olombelona rehetra ao amin'ny Kristy, fitiavana ihany koa na dia hatramin'ny fahavalo azy. Mahagaga fo zany ny tena asa fitoriana nge. Izany no lazainao anatin'ny baiboly kanefa mazana dia mahitsika fa ny mpanompon'Andriamanitra miady, ny mpanompon'Andriamanitra mifanaratsy, ny mpanompon'Andriamanitra mifampitsikera. Kanefa ny teny zay toriny dia hoe fitiavana. Hoy ny tompo didy oka ho azo fa tsy safidy re izy. Tsy niteny tompo hoe mahazo mifankatia nareo fa ny tenen'ny tompo dia hoe didy vaovao nomeko anareo.
dia mba hifankatiavanareo dia azadino le toyny eo vizony toy izany no amantara ny olombelona rehetra fa mpianatro ianareo. Mila mieritreritra zany ny fiangonana, mila mieritreritra zany mpitondra fivavahana. Mpianatra izy ianao, mpianatra ny fanjakan'izy ianao, fa ny fanjakany Kristy dia mazava fa fitiavana iray any, iray saina, iray fo, iray tanjo, iray finoana, iray Andriamanitra, iray teny, iray lanitra iaviana. Mazava teny Andriamanitra fantantsika ny avitsika dia lanitra. Zay mahatonga azy ny laza any amin'le Jaona toko voalohany 2:12 sy 2:13. Tsy avy amin'ny raha, tsy avy amin'ny sitrapon'ny olona, tsy avy amin'izao tontolo izao, fa zanak'Andriamanitra. Ireny rehetrareny no ny avitsika averin'Andriamanitra izy. Jaona ny toko voalohany 2:12 sy ny 13. Fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny raha na sitrapony nofo na sitrapony olona fa naterak'Andriamanitra. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa izay mino ny anarany, iza le anarana inona, ilay Kristy, iza Kristy, ilay mpanjaka voaositra ary tompo lehibe amin'izao andro zao. Zay mino an'izay, inona ny inona an'izay, mino fa ny aminy ilay fahefana ny an-danitra sy dia-tany, zany hoe mpitondra ny fanjakan'Andriamanitra ny tompo. Tompona andraikitry ny fanjakan'Andriamanitra ny tompo. Efa mipetraka any amin'ny QG any an-danitra izy ankehitriny, ary efa mitantana izao rehetra izao amin'ny herin'ny teny noho ny boky Hebreo. Mandrindra azy amin'ny herin'ny teny izy. Zay rehetra mino an'izay dia izao tokony hanana fisainana tsy ho amin'ilay hoe nateraky ny raha izy, tsy manana fisainana amin'ilay hoe nateraky ny sitrapony nofo na sitrapony olona izy, fa manomboka anay dia mampahafantatra azy ny tenin'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra izy. Conviction ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ianao rehefa nanaradian'i Kristy sy nanaiky fa anaraka ny sitrapon'Andriamanitra, anaraka tsy anaiky fa Kristy no manana ny fahefana rehetra ny an-danitra any an-danitra dia-tany, dia dika zay zanak'Andriamanitra. Tsy dia lojika zany hoe mandray an'i Kristy ho tompo sy Andriamanitra. Tsy dia zay loatra ny tenin'Andriamanitra, fa ny tena marina dia hoe manaiky an'i Kristy tompo sy Andriamanitra. Ny hoe mandray mantsy dia tonga laza-panananao izy, fa Kristy tsy fananatsika, Kristy tsy afontsika ampiasaina, Kristy tsy mpiasatsika, fa Kristy dia Andriamanitra tokana mpanjaka lehibe. Fa isika kosa no mikisaka manaraka le lalam-pitondram-panjakana, isika no antsony mankalisa ty amiko, manao hoe invitation Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy tompo, miantso azy sy miantso anao, manatena sy manatena anao ho tonga any. Ary zao ny teniny any akoatran'le hoe zao no amantaran'olona fa mpianatra ianareo dia ozy izy hoe tsy mijery ny andro tsy fahalalana izy. Inona ny andro tsy fahalalana? Nandehanantsika tamin'ny sitrapontsika sy zay dany kibitsika nitady mifafina retina tamin'izao tany zao, ary mitondra le Andriamanitra zay narahantsika fa iny hitondra sy hanala ary hanome fahafahampoantsika. Fa amin'izao zao Kristy kosa izy dia mandidy ny olona rehetra hibebaka. Ty izay lazaina dia hoe mandehana ny fanavozana ny saina, mifidy amin'izay Andriamanitra velona izay mitantana ny tany sy ny fanjakana, Andriamanitra velona izay mitondra sy mitondra ary manana ny fahefana rehetra eto amin'izao tany izao, ka mitondra anao amin'ny lalam-piainam-baovao ao amin'izay ny heverany azy. Dia tsy iza fa ilay Andriamanitra nary ny lanitsy ny lanitra zany, ilay Andriamanitra malala ny antso mpamorona rehetra, ity miantso ity miantso antsika hibebaka. Ny fibebahana zany dia tsy nakory fa ny fanantonantsika an'Andriamanitra, ny fitadiavantsika an'Andriamanitra, ary ny fanarahantsika azy araka ilay sitrapony eo ambonantsika sy raisantsika amin'ilay fitiavana lehibe. Zay no menantsika manatonan'Andriamanitra ianao amin'izay ny heverany azy, manatonan'Andriamanitra ianao amin'izay nanamboarany azy. Inona nanamboarany azy? Ny mivanekena fotsiny zao fa efa any amin'ny Kristy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, efa mpanjaka izy ary efa mitondra ny fanjakana azy nanomboka tamin'ny fitsanganana maty. Saingy nafeniny ao anatiko sy ao anatinao zany fanjakana zany ankehitriny, fa ilay fahefana kosa dia mivoaka hita maso ety ivelany eo amin'ny fiainanao sy ny fiainanao. Ka nasain'ny apôstôly Paoly laza manao hoe ianareo no epistilay, raha lasana avy eo amin'ny tompo. Rehefa izay eo amin'ny tompo zay ianao dia manomboka hatreo dia ny sitrapony Kristy tompo
no tanterahinao fa tsy ny sitraponao no tanterahany Kristy. Zay mahatonga antsika tsy mahazo valibavaka, zay mahatonga antsika sahirana ndraindraika kivy tsy malaraten'Andriamanitra satria ny sitraposika ny titsika toton'Andriamanitra tsy mifamadika ny raharaha. Ny sitrapon'Andriamanitra no tokony ho tanterahantsika satria Yesu n'Andriamanitra, izy no tsy miova omaly sy anioara mandrakizay. Isika mila miova manaraka ilay tsy miova. Miantso antsika Andriamanitra azy hitady ny davany ary ampahafantarana amafisina dradradradraina fa ny baibolina amin'ny tenin'Andriamanitra no endriky ny rafim-pitondram-panjakan'Andriamanitra. Système io ka ninina ataontsika dia oka ho amin'izay mahatonga ny apôstôly Paoly teny hoe sana nangana fototra ao izy nataoko toy tahaka ny mpitamarika mahay zany ka zay rehetra nangana eo ambony dia oka hitandry izy fa mbola ho zahatoetra amin'ny afo zany na mololona tsanganareo ao na biriky no tsanganareo dia tadity fa mbola ho zahatoetra amin'ny afo zany. Nitiny apôstôly Paoly zay mandeha zao nampitaiko ilay fototra, nampitaiko le système, le gouvernement an'Andriamanitra natolotro anareo zany dia zay manao ny asa anangana eo ambony dia mitandrema ao anatin'izy io, aza mivily ao anatin'izy io. Zany natonga ny apôstôly Paoly nasany laza ao am-boky ny Galatiana ka milaza manao hoe oka voaozona zay manova an'izany filazantsara zany raha lasa nabavy eo amin'ny tompo hatramin'ny ka hatramin'ny farany no miantso antsika amin'ny tenin'Andriamanitra ary mampianatra antsika an'izany. Isika dia kanana fanapa-kevitra mihitsy manomboka androany tsy anova izay nolazain'Andriamanitra. Oka isika tena hanana safidy tsy anova izay napetraka Andriamanitra fa système io baiboly io ary io la rehetra dia oka hipetraka ao anatin'io système io. Ninina teneninao, ninina zavatra hieverinao, zava-panahy no raisinao dia lanjao eo amin'ny système io, apetrao eo amin'ny système io. Zay mahatonga ny apôstôly Jaona amin'ny teny hoe ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa niteraka tonga tamin'ny nofo Kristy dia zay no avy amin'Andriamanitra satria nilaza izy fa aza mino ny fanahy rehetra tiany Jaona mpitaina. Efa io no maridrefy, efa io no afatsika mijery ny inona sy ny ahoana no mitiasan'Andriamanitra ty. Ka ninina zava-panahy zay raisinao, ninina zava-panahy omeny ny fanahy masinanao, ninina fahatsapana mety anananao, ninina filokafa-tsaina ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Hitan'io fa ny maridrefy dia io système amin'Andriamanitra io. Ino zay? Ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Oka ny tenin'Andriamanitra no lehibe eo amin'ny kristiana. Oka ny tenin'Andriamanitra no anana ny kristiana faniriana indrindra. Oka ny kristiana hanana fosaina hijery an'izany hoe fanapahan-kevitra fanarana dia ny tompo zany dia hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra ao isika midika dia hoe Andriamanitra no manjaka dia oka ho lehibe aminao zany Andriamanitra manjaka zany. Oka tena hitoetra amin'izany ianao, misafidiana ianao androany amin'ny fanekena tsotra fotsiny zao fa anaradian'i Kristy. Rehefa hoe anaradian'i Kristy dia tsy inona koa zay fa ny mitondra ny lalam-panompona manontolo dia ny tenin'Andriamanitra zay tariny fanahy masin'Andriamanitra ao anatinao izay milamo. Ary indrindra ny fanekena fa Kristy no Andriamanitra tsy miova omaly anio ary malak'izay dia ny sitrapony Kristy no tanterahana. Inona sitrapony dia programanasa anatin'ny baiboly, dia programanasa zay dia tanteraho arak'izay nametrahany azy le izy. Tsy teny ray ianao ka mbola amboly ady hevitra hoe ka mitompo ange tsy miteny hoe amin'izao andro zao mbola isy informatika zany ma tsy ady hevitra mitranka hoe tamin'ny andro ny tompo ange tsy misy hoe informatika aza lefa any amin'ny ady hevitra tsy tokony alehany ty rezaky ty fa apetrao fotsiny zao hoe io efa napetraka io ny maridrefy, io ny lalam-pitondram-panjakana, io ny constitution le fanjakana dia ny tenin'Andriamanitra. Dia okotsika hanana saina miala mihitsika ao anatin'io enveloppe anankiray io, ao anatin'ilay enveloppe démocratique io ka hoe samy anana sy anangana ny azy mialatsika ao anatin'izy io fa mitoera kosa amin'ilay hoe fanjakana tokana ty amin'ny tompo ty. Raha tenena amin'ny fomba tsotra dia hoe monarchie absolue zay ty misy amin'ny tompo ity. Mpanjaka tokana mitantana amin'ny tany sy ny fanjakana, mpanjaka tokana mitantana sy mandrindra ny lanitra ary io lanitra io dia arindran'i Kristy ho amin'ny ty tany ty, ho amin'ny faherebiazany ny sitrapon'Andriamanitra hipaka amin'ny ty tany ty. Io lanitra io dia ho arindra amin'ny tompo le fahefa-mpanjakana rehetra dia ho amboary zay Kristy Jesosy zay mba hatanteraka ny fiainan'ny olona manaradia azy eto amin'ny ty tany ty. Aiza ny vahaolana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona ny olona zay ny tenin'Andriamanitra? Fanjakana tokana no miasatra any an-danitra ka hatrany ankehitriny dia ho amin'ny Kristy Jesosy. Manahoana ny rafiposaina zay fanjakana zay? Ny rafiposaina zay fanjakana zay dia hoe tsy ho hitan'ny santana intsony
ny miditra ao satria tsy takatry ny sainy ny zavatra nateraka ny azo fijaliana hoy ny bokin'ny apôstôly Paoly. Inona zany ny solution? Inona ny vaovao mahafaly atolotra anao? Efa ny mitombo ny fahefana ary tsy takatry ny fanjakana rehetra misy eto ambony tany zany fa volazan'ny tenin'Andriamanitra ka natao eo ambanin'ny tongony avokoa na fanapahana na fahefana na hery na anarana na fanjakana dia napetraka eo ambany tongony rehefa nanomboka natsangana tamin'ny maty izy. Mpanjaka tokana ny tompo, mpanjaka amin'ny fehintany sy ny lanitra Jesosy ary miantso ny kristianina rehetra izy hiara-dalana aminy ao amin'izany fahefana zany satria ny olona rehetra izay manaradia azy dia ambarany tenin'Andriamanitra fa mpiray fanjakana amin'ny Kristy sady mpandova an'Andriamanitra. Izany fiantsoana sy ny fiantsonanao ko amboary ary amin'ny fisainana ankehitriny mandehana amin'ny fanavozana saina hozy ny apôstôly Paoly anaradia ty Andriamanitra velona ty fa Andriamanitra tokana tsy misy toa azy, Andriamanitra tokana tsy azo dibiasana ary ny fanjakana izay ananana dia fanjakana tsy azo ampiororona ho izy. Zany hoe tsy misy intsony fa efa mpanjakana afaka handringana animba handrava intsony tahaka ny tany Edena ity fanjakana ity. Ka rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia io no entin'ny fanahy masina ao anatinao ao ampidirina ao anatinao dia tsy inona fa ilay fomba ny fanjakana mba lasa ho tonga ho kolotsainao izay fanjakan'Andriamanitra zay tanjon'Andriamanitra ny ahatonga anio rafitry ny fanjakan'Andriamanitra io ho tonga kolotsainao. Inona ny dikany hoe kolotsaina? Rehefa amin'ny zavatra rehetra mitranga dia ny réflexe ny conviction nao dia hoe izay sitrapon'Andriamanitra izay lazainy tenin'Andriamanitra. Mahery zany mitombo lalinao amin'ny tompo aza mifikiry ary amin'izany tenin'Andriamanitra zany fa ny tenin'Andriamanitra dia manana ny antom-pandefasana azy ary manana ny antom-piafarany ihany koa. Ny lalana ny zorany ny olon'Andriamanitra rehetra dia natsapany daholo ireo olon'Andriamanitra rehetra. Zay mahatonga bokin'ny Hebreo milaza hoe raha nahita tany iverenany ireo olon'Andriamanitra ireo dia niverina. Ny tiany lazaina dia hoe raha nahita fahefam-panjakana hafa tsara lavitra teto tany ireo dia niverina fa tsy nahita intsony izy dia lasa mitady an'Andriamanitra ka ny hafarany dia tonga hoe no amarena izy. Tsy dia kristianina izay ihany koa tarigetratsika. Inona ny tarigetra? Ny mba hitenen'Andriamanitra hoe ka dia no amaren'Andriamanitra izy. Inona ny lalana izorana zao nazay famarina zay? Ianao izaho mitoetra amin'ny saina ka mipetraka hoe ity anie no lalam-panorenan'ny gouvernement ny Kristy ka zay système de gouvernement ny Kristy zay no niantsony aho sy niantsony ianao dia nantsony zasy ianao ao amin'izay lalan'ny fanjakana zay. Inona ny antony? Mba ho hita maso ety ivelany amin'ny alalan'ilay fanepahany fanjakana ao anatsika. Zany voninahitra Andriamanitra zany ka ny olon rehetra dia alala hoe vavolombelon'ny Kristy ianao ka zay rehetra mahita an'izany sy mandre an'izany dia hiteny manao hoe aiza zany Andriamanitra zany, iza izany Andriamanitra zany fa mandeha anaraty ianao aho. Izany ny fiantsona sy ny fiantsonanao. Izany no atao hoe nateraka indray ny olona tafafindra niala tao amin'ny hamazinana fa tonga miditra ao anatin'ny fahazavana, tonga niala tao anatin'ny tsy fahalalana fa miditra ao anatin'ny fahalalana fanaterana dia ao amin'ny Kristy Jesosy. Avy manatona makanisatra aminy ianareo izay miasa fatratra sy masefatrita izany miasa tsara ianao izaho no mila manatona amin'ny tompo. Isika sy ianao dia efa nanany Kristy fa tsy Kristy no fananantsika. Izaho sy ianao dia efa nanany Kristy amin'ny tompo isika amin'ny fotoana neketsika azy ary amin'ny tompo isika mandrakizay mandra-piavana ny Andriamanitra dia hiara-tsaka amin'ny tompo isika rehetra ara-tanterana izany. Dia misaotra amin'ny tompo irasika ao anatin'ity horonan-tsary manaraka ity entsika hiderana sy hankarazana azy. Ny voninahitra derany aja dia ho azy lerehany fa zay matoky fa izao zavatra natao zao horonan-tsary zao tsy noho ny amin'ny sainaina ny fahalalay fa amin'ny andriteny apôstôly mpanao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ao niara niasa taminay nahafany hanatanteraka azy. Dia omena voninahitra ny tompo amin'izay rehetra nataoty ny amin'ny fahafana natateraka zao. Dia omena voninahitra ny tompo ny amin'izay rehetra nataoty ny amin'ny fitaovana rehetra ninninona nahafana natateraka zao. Ianao Kristy io no ilay Andriamanitra tsy miovatra amin'ny masy aniovany mandrakizay dia aoka ho anao rery ny voninahitra hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay amin'ny anaran'i Kristy Jesosy.